Namorom-panao gazety kosa androany maraina ny antoko politika RPM na ny Rassemblement pour Madagascar ny fanomanana ny fivorina lehibe amohan'izy ireo ny fomba fijery ny manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ny antom-pisiany izany famorinam-panao gazety izany. Anatanteraka fivorim-be entina hikondò amin'ny firoson'ny fiainam-pirenena ankehitriny no tanterahan'ny antoko politika RPM na ny Rassemblement pour Madagascar manomboka ny alatsinainy fa 20 volana aogositra ho avy izao. Ny tanjona hoy mitarika ity atoko ity dia ny anairana mitondra sy ny vahoaka ny fandraisana andraikitra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Hanao journée de réflexion izay ny bureau politique national ny RPM amin'ny latsinainy ato anatin'ny Solimotel ato ka fampahafantarana savaranandro anareo mpanao gazety hoe amin'ny latsinainy dia amoaka résolution ny RPM concernant ny situation réelle misy à Madagascar amin'izao amin'ny maha-olo-pirenena, amin'ny maha-mpanao politika, amin'ny maha-mpandraraha, amin'ny maha-mpampianatra ny mpikambana anatin'ny RPM zay mahatonga anay manao an'izay journée de réflexion zay mba anerana ny mpitondra hoe anareo ny dia ny fidim-bahoaka ary anerana ny vahoaka fa tsika ny dia ny fidim-filoha ka misy elanilana zany fetany RPM azy amin'izao ny mpitondra matahotra vahoaka ny vahoaka tsy manjara mpitondra. Hatreto kosa nefa dia mbola tsy mitonona ho mpanohitra na koa mpanohana amin'ny fitondrana ny antoko RPM. Zava-misy ange raha amin'izao situation iainantsika zao menatra ny tenanay raha hiteny mpanohitra zay anohitra amin'ny lafin'iny menatra koa zay raha miteny miaraka amin'ny fitondrana miaraka amin'ny fitondrana amin'ny lafin'iny izay zany dia milatraka ho mpanao fotamandry zany hoe raha lalao baolina zany arbitre aloha zany zahay ametraka ny fahindrena fahindrena tadiavin'ny malagasy fa tsy korontana filaminana tadiavin'ny malagasy fa tsy tabataba ka raha ohatra hoe hoendrana hoe any amin'ny mpanohitra tsisy malagasy manana culture na fanoherana zany zavatra volena anatin'ny vatany vatantsika malagasy zany fa tsy atsika malagasy tsy manana an'izany. Isarak' izany ny famohana fekevitra orin'izao fivoriana manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Anisan'ireo antoko politika zandry indrindra ity antoko politika ity ny taona 14 no nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny RPM.